Andriamanitra ranay misokanao ty fotoana ity azahoana indray mandeha afatra ny teninao ny fahalalana sy mahiasa tentonay azahoanay manao ny teninao ady mitenena aminay tompy tahaka ny fombanao fa voy ny teny anao zay tentinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petrika ny tenenana ampimona mariamanakarivarenyary fahasoavana mampiadanana avy amin'andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo alohan'ny fiangonana araky ny fanandaran-tana io dia tapabolam-bokatry ny vorona fototra nahika amin'ity ary aoka fantatritsika tsy eto anivon'ny fitalemana ny vandy firaisana ihany fa ato anatin'ny sanefijekena mihitsy dia ahady hitondrana ny fivelonana hitondranan-davaka ny fivelonana nahika ity amin'ity. Rava manokana anareo zay nahika amin'izay ankon'izay. Ao anatin'ny banjikatsika ihany koa ny lohahevitra hoe sahy tolo ny fahamarina. Io marina io mantsy riavana ilaina ny mijovavolombelona ny amin'izy io satria toetran'Andriamanitra izy io tahaka ny hoe masin'Andriamanitra dia tokony masina koa ny vahoakany ady mijoro amin'izany fahamarinana dia tahaka izany koa ity fahamarinana ity Andriamanitra manana ny fitondrany, Andriamanitra manana ny teniny, Andriamanitra manana ny fitsarana. Dia tokony mba hijoro vavolombelona ny fahamarinana isika olon'Andriamanitra rehetra. Ireto perikopa telo samy hafa ireto dia samy maneho amintsika avokoa ny fahamarinana izay hijorontsika. Eonatrehany fiangonana, eonatrehany namantsika, eonatrehany mpitondrana. Andao hojerentsika zany, hotetezitsika, hitantsika hoe inona no tokony atao amin'izany. Voalohany, andao ny asan'ny apôstôly toko fahadimy no hojerentsika aloha. Ny asan'ny apôstôly toko fahadimy milaza ny amin'ny Ananiasy sy Safira. Ampatsaivantsika ravana fa ny fiarahamoniny apôstôly rehefa nitsangana tamin'ny teo tompo any dia niolonana avokoa mazavatra rehetra. Ny fananako fanananao, ny zanakao karamaditra izy maniopefy zonao tsara ny mananatra sy ny teny azy. Ny tranoko tranonao raha misy hoe tokony amboarina zonao tsara mikarakara zany satria trano tsy misy avaraka raha teo zay tsy malena mialofa. Mivady any tsy mety mivady kanabavinao. Iomonana avokoa zavatra rehetra ary zany fiainan'ny apôstôly zany no nioforoana nay firena hoe communisme. Iomonana avokoa zavatra rehetra. Dia tahaka zany ity eto amin'ny asan'ny apôstôly toko fahadimy ity. Iomonana zany andao iomonantsika izay ampandeha ny asan'Andriamanitra. Ka izay volana aminao, izay zavatra azo antonan'Andriamanitra dia mety naty avokoa. Tena olona misy mivarotra trano dia natolotra ny apôstôly andao aty tantanana anaovana tafika masina amena fiangonana ampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Dia manandeha koa zato ray Ananiasy sy Safira mivarotra tany izy. Ary izy efa nitsifika tamin'ny fotoana andao rano dolotana fa vokosa tsy mena ny fiangonana avokoa vidiny raitra na ny dolotana dia miampany tokoa no natolony. Rehefa natolony ny ampany efa nibitsy fanahy masina ilay
fahamarinana ireto tontolo nanafina volana ireto tontolo nreto ary tsy zany miray tetika nandanga naka famahin'Andriamanitra dia nanontaniana hoe reto zany reo daholo ny vola reo izy reto dia reto tsara zany ary miditra ihany koa vadiny dia mbola nanontaniana olo azy zany daholo ve ny vola vidiny petraly dia tsy sarasara hitana valiny dia zany daholo le raha tsy manaka eny akory nikarapoka makaratra le miray tetika nakafanan'Andriamanitra mbola nanganyatroa maty avatra riavana namana ny tsy fijoroanao amin'ny marina ny tsy fitezanao mijoro vavimbelon'ny fahamarinana mitondra anao amin'ny fahafatesana mialoha zany nefa dia zao manday amin'Andriamanitra sady makafamarate amin'Andriamanitra tsy mitondra afa-tsy any amin'ny fahafatesana mazava tsara tenikotera raha mbola tsy namidy io dia tany tsy anareo ihany ananamidinareo afaka tsy natombotrareo amin'ny fiangonana moa tsy nataonao zay tianao anaovana azy fanahoana ny mambaingy amin'Andriamanitra zany ao anaty zanety zany afaka manaraka zao izy natohina betsaky ny fahalalанao an'Andriamanitra hoe ianao mindranon'Andriamanitra hitantana zany vola ve karama ve tany ve trano ve tsarozy fa an'Andriamanitra arety no anatanana tsika andao tena mba hijoro marina andao tsy akafanan'Andriamanitra andao tsy andanga andao tsy miray tetika rehefa hoe ity atolotra an'Andriamanitra antoko an'Andriamanitra izy antoko an'Andriamanitra iroa dia tena mba atao amin'ny fo atao amin'ny fitiavana atao amin'ny fifaliana atao amin'ny fanapetena koa ndao sanatria zany mitondra fahafatesana dia andao itsika andiny teny andao itsika andiny teny io ena mitondra adidy ho an'ny fiangonana ho an'Andriamanitra io enao manefa vokatra ho an'Andriamanitra ho an'ny fiangonana io enao manatanteraka zaka fampona an'Andriamanitra tena zany daholo tokoa ve manompo an'Andriamanitra leona adiny ray sasany adiny roa zay ihany fotoana amenan'Andriamanitra fangara zany io zany zany dia gaga tato anatin'ny fimondiana ty mahavita miatoro ny sasany zay indrindra moa rehefa iza manainao ranony iza ilainao ranony tsy mamely io miady avykeo io mahavita miaritory hatramin'ny raika ny foko aminy fanahoana rehefa anompo an'Andriamanitra mahavita ve ianao miaritory mamaky soratra masina hoe dia iretako ty salamana mampitia iretako ty nandome filoana eritreritra dia nahoana manompo an'Andriamanitra ianao adiny ray adiny roa betsaka melomelona andrany tokony andiny tena tsaratsika maty moa fanjavatra maro samihafa tahaka riavako mijoro amin'ny marina eo anatreh'Andriamanitra mijoro amin'ny marina eo anatreh'Andriamanitra dia daomatsika mba hijery hoe ahoana may any ny fijoroanao eo anatreh'nananao eto zao aloha fijoroana eo anatreh'Andriamanitra eo anatreh'ny fiangonana tsy vitsy ny mandainga tsy vitsy ny maray tetika tsy vitsy ny mitondra ny tenany ho an'ny fahafatesana aleo mijoro amin'ny marina adaomatsika amin'ny lioka toko fahelina zao ny fijoroany olona eo anatreh'ny namana mijery somboka ahoana tsara moa le andikana azy zao bakany nahoana anao mijery somboka azy ao amin'ny
lalanao nefa niandry eo amin'ny masonao tsy tsaronao ary ahoana no ilazanao amin'ny raharanao hoe oralahy oka sombokosombokazy ao masonao nefa tsy mba hitanao niandry amin'ny masonao eo amotsika ateo motsika mba fantatoro zany hoe sombokazo izany ary manahoana ny filaharana zany amin'ny antsona hoe angy sombokazo zany efa mahita taona fipasika zay ianao taona fipasika mbola ngezy taona fipasika zany manakona ny mason'olonananao ary ianao manao zany angy izany io alohantsika io zao io misy any pile io zany hoe raha mijono pile anao a takinao mihitsy mitarenao tsy hita mihitsy ianao tototra ao ianao zany io tantoranto mifijonon'olona eo anatria ny lalana zavatra kely sy biby kely tohita ny ao amin'ny lalany tsy keray kororoana atao amin'ny rehetrarehetra ny anazy nefa lehibe tsika ary tsika zany hoe kingery mitsikeranana saide mitelany tsy tsarony ary tsy fantany be debe no amay-panahy am'izany be debe no azo takapanahy am'izany jaranana iverimbanety amihitsy zany miakanjo ny anazy nefa imezan'olona ohatra anakay zany eo amin'ny zay ataona fahadosoa jareanakamarao zao tsy aray mety ny ataon'le olona maitotenenina foana tsy mety mo indrindrandrindra voatsikafo ambony avany nefa saizy manao ke anakiray tsy mety anao aramanao zany fa dia eo zany nosorika masina no mitovatsika hoe nahoana mo ianao sombokazo kely tsy tohitona koa ny ao amin'ny rahanao ny anao nefa ngeza makadiry tsy saronao akory ary tsy hitanao akory manao mbaramasitsika misy mpampianatra izay rehefa misy fahatsona ataon'ny mpianatra dia mifanombo tombo eny mihitsy fantaka e ay tsara miteny azy fa ny anazy tsy falekory nefa le mitovy any dia taky zany to nysobakaka izao mba nyfamalo dia hoe inona koa ty mba mamagy ate nefa motomoto tatakiny iny ny marina nefa le vangina mototra dia mpamagy mototra mitovy any fa le hitsikena ny hafa ny tena mahay riavana tsy marina zany tsy mety zany tsy eo anatrena andriamanitra ihany tokony hijoronao marina fa eo anatrena namanao jereo aloha sombokazo ao amin'ny masonao jereo aloha ny anao vao mijery lelono fa io mantsy any mitoesaina koa rahay efa voa efa zaka miteny efa zaka manaratra efa zaka mialoha anakariva dia rehefa tsy andeny aminy zavatra tsy tena dia mihitsy anary manomboka zao alohantsika mandihy tena tsara eo alohany namanao io aza maika miteny raha misy zavatra hotenenao ny amin'ny namanao ohatran'le ohatra ratsina teo hoe jerena manao ny akanjo iveriny fa mba mety aminy zao izy alohan'ny tenenanao zany a makaritsy aloha mantara eo alohany fitaratra dia jereo tsara hoe manao ana ny pozy tao zao mety ve sa ahoana so saraty miteny hafa kanefa ay lena mihitsy ka ilefa tsy normal mijoroa marina fa tsy mety zany ny farany riavana manara aloha tsika jereny Ezekiely Ezekiely efatra amin'ny telopolo dia manena marina
manao maromaro ny ataon'ireo mpiandry zay misolo tena ny tontolo inona ny ataony ny manondry aiaiaiaiaiai ny manondry tsy mba manamarina izy mamaranteny izy atavezina ny ory ataony eo zay matavy hoanina atsatsiny maka tsirina izy nefa tokony hoanasana ireo olona ary tsy zany any ataony avokoa zay azy natao rehetrarehetra ny volony emainy dia anaovany akanjo mafana zao reriminy razaro ana maro zany hoe par-dessus volonondry mafana zany tena mafana kanefa ravana malala tsy manamarina nakio zany amin'izay ataon'reny mpiandry ireny zay re tsara tsy manatanjakany malemy izy tsy mitady mivery izy anasana trika misy polaka tsy mba mananatry zany izy tsy mikarakara ny olo izy ny fantany dia zay hiditra ao ankibony any zay hoaniny ary tsy mihevitra zay omby tarevina eto zao aloha mandiny tena tsara ny mpiandry mandiny tena mafy ny mpiandry any amin'ny soratra mafy izio amin'ny teny hebreo voakasika io avokoa ny tokola fivavahana rehetra ny mpitandro ny mpiandry na iza mpitondra fivavahana asiko mafy ny tena kilomanga lasa sapaandriamanitra zaza hitako azo anota tandrina ho manondry tsy zany fa ny tavina inona moa zay matavitavy any aminao volosany dao alay ho azy ndry amin'ny fivoasany tena commentaire ataon'ireo teolojiana dia hoe io ane le mpitandrina manary kosy ahoana koa zany ikina rehefa mikasikazy mba mila zao io tokoa le olo fa prosaka daholo le ananakoketra na izy le manitoakarematso zany mitakan'izany mpitandrina manary kosy mpiany manana loatra amin'ny fitaremana le manitra aza mihitsy zany tsy mariny zany mba teneno raha zany sanatria mangary posy any aminao any mba teneno amin'ny tsifinidia fa tsy mpitandrina ihany io tsy mpiandry ihany io fa misotena ny mpitondra ray manontolo fotoana lahiky tian'io ty lahiky any mitondra dia jereo tsara izany lahiky mitondra tsy mana be posy tsy mitatombotso azy tsy misisy amin'izao fotoana zao itila zay ty zany raha misy izy manary tsy mitsabo amin'izany izy raha misy izy maniny tsy mitady mivery izy be debe ke zao zanaka malagasy mivery ataotsika mba hijery mety amin'ity firenentsika ity be debe mizanaka very aza rehefa mifanabiazy natao zao mbola bras de fer entre ny ministère sy ny mpampianatra fa hoana raha mena le zavatra dia mandeha jere atao teneloririny atao zay tsy ampahianay reny atao koa zay tsy ahatiny zany mba jerena le izy dia mba gagnant fa tsy nianakay mba tsy ahamatetoka etsy zany dia verentsika menakay amin'izay lafin'izay reavana malala na mpitandriny ianao na mpiandry ianao na mpitondry ianao mbola zany io lazay eo amin'ny andininy fahasivy sy ny fahafolo amin'io Ezekela efatra-telopolo hoe solo tsy mpiandry tsony kanefa nanao zany ampamoana ahoana ny taninanao tonoaninao le matavitavy tonalainao modo ny tafinao ahoana le firenena nentinao tonanvolonao daholo areny zany firenena zany
izay tsy mozakyreny zany tsy mitavy tonalainao avokoa mampandily tena arety ny anaovana antsoavy raha misy tonga manapahefana ao amina fanapahana tsy marina io ianao minana izay tsy tokony anao tsy rariny ary tsy mety io ianao mamanteny firy am'izay efa marary firy am'izay efa tapaka firy am'izay efa nani no nanaovanao tolo-tanana ka nentinao amin'ny fiadanana dia andao sika samy adiliteny andao afitinina izy anakteny avaka tsara izy teo ny voalohany izay fahamarinana ny fijoroan'olona eo anatren'Andriamanitra eo anatren'ny fiangonana zary mandanga an'olona zary miray tefitra an'olona zary manafina ny fahamarinana an'olona eo anentanana namijoro amin'ny marina amin'ny fijoroana eo anatren'Andriamanitra tsy zay any fa eo amin'olo namanao akaikinao aty mety mpiara-miasa aminao io mety mpiara-monina aminao io mety fiarakavinao io jereo tsara nolo tenanao zay voma mijery azy ny farany ny fahamarina mpitondra eo amin'ny vahoaka hoe fahamarina ny olo-panjakana manolona ny vahoaka fahamarina n'ireo mpitondra na nakivavana na mpitandjakana manolona zay mpitandrena mijoroany mara ary efa nataon'Andriamanitra fidinao antsika ny fahamarinana mijoro amin'izany fahamarinana zany zay manatsofona itiny aoka izy iaina zay lasa ny fahamarina fiangonana l'Andriamanitra ny voninahitra engane mba azahoanao manao dikana indray ny fandrenesanao zany na dia indray mandehany azy tsy ao anatrehan'Andriamanitra ihany fa eo anatreha namanao koa tsy ao anatreha namanao ihany fa na dia izay vahoaka oentinao na ny kristianina mifanerasera aminao indrindra moa eo am-potona sy entina mba hivavin'ireo ny fahamarinana fotoana